mitaraina reo mponiny Morondava indrindra fa ireo amonjy taxi brosy andeha hiakatra ny voamangiran-dratsy iny satria dia samborindreo mpitandro ny filaminana ary tsy amelana izy ireo raha tsy azahoana vola. Maro no efa tsatran'izay ary matetika hoatrany ireo mpampiasan'ny lalana indrindra fa ireo mpivarotra izay amonjy taxi brosy maraina andeha hiakatra any Antananarivo akaetana. Mitaraina noho izany izy ireo mba hijerena vahaolana satria dia atao fitadiavam-bola fotsiny izy ireo. Zareo moa araka mahavany ambanivohitra anazy dia ohatry ny hoe sary ohatry ny hoe mihanana kely efa nanaovany zareo amerdimanta iny izy mba nanazany hoe andao mba ho akany an-tranonay tsy mety ito izy fa ninazy hoentina any birao ihany dia nentina teny zareo dia rehefa tonga teny dia tsy nanaiky indray zareo raha tsy hoe andohavana vola fa nareo mandeha alina sahala amin'izao ka tokony tsara jerena zany le hoe tokony hatrany amin'ny national any zany tokony tenena hoe fa fantatra hoe toeran'ny fandehanany tomobile le amin'izao ary hita profity izy fa hitany tomobile nandalo dia tsisy fanazavana mihitsy efa tonga dia tsy manaiky zareo fa tsy mamaratsy andohavana vola zay vao nandeha nandeha nody le mpanampina iny tamin'izany zany hoe nefa nivono zareo hoe atao voraefy dia zay moa ny ady vata dia roa alina ny namena anazy vao mety nivoaka tao rehefa navoaka tao zy akizy tamin'ny sasany ny tomobile ny antso dia teo tamin'ny telo latsaka fefapera mivoaka dia vao avy nanatitra le akizy avy nandeha niavana nandeha any Antsirabe izy dia mba niezaka nefa ireo nanazara hoe zay olona tsiana fa nandeha nanatitra national nanatitra akizy avy andreo any Antsirabe dia tsy manaiky zareo ary raha malala fa tena marina tokoa hoe mandeha ny national amin'ny telo farafaratsy ny mandeha miakatra makany Antsirabe fa tsy tonga teny namoaka nandohan'le vola teo amin'ny tamin'ny sivy teo vao navelan'ny zareo mivoaka izy zany fa hitanao le problema zany miteneny zareo hoe mandeha na hoe ka ny tena mala aloha tonga antsa zareo satria dia nanazava izy hoe maizina sy matahotra izy zay natin'azy hoe le antsa zany tsy averetina koa fa ahoana nareo no mitondra antsa amin'izao andro zao nefa le andro izy ka hoe alina le matahotra zao zay nampitondra le antsa kanefa izy mba nesita hoe andao toko mba asina profy zany mba afaka mba afiteraka mitaraina zany dia le olona hoe andao mba jereny misy anay dia am'zay mba ho fatany hoe eto zany misy anay dia mba hita hoe tena mpangalatra marina dia le olona sa tsy mpangalatra fa tsy avy dia tonga dia rôdrofina dia fotsy fa tokony mba ilana profy le izy. Nitondra kara-panondrom-pirenena ny prefekturany Morondava ary miala tsiny ihany koa ho an'ireo mpitandro ny filaminana izay miopefy ary miantso ny fahatsiarovatena n'ireo mpitandro ny filaminana izy ireo ary manantena ihany koa ny tolo-tanana sy ny fiaraha-miasa amin'ny vahoaka an-trany. Fampiana taxi brosy fanao zany no naiza naiza fa tsy tokony adinoina dia anatina fampandriana fahalemana sy anatin'ny faritry Menabe eny na district Morondava ary dia fantatsika fa misy le fanatetarana an'le antsoina hoe opération Lopingo zay tanatin'le tontolon'le opération antsoina hoe tseratra ira Madagasikara dia ao anatiny tsy amin'izao dia isintomana ny sain'ny olona rehetra fa ny fitondrana ny kara-panondrom-pirenena tena fanao mihitsy zany hatramin'izay ka hatramin'izao dia indraindray misy zavatra tokony atao adinidin'ny olona dia rehefa mampiatra an'le lalàna le mpampianatra izy ohatra hoe mitandro filaminana dia manjary miteraka resabe fa ekena raha ohatra ka misy tranga ka tsy dia mety loatra dia hialana tsiny amin'ny mahalehibe MC ana izany no mitondra fialatsiny sy atao mitondra fifonana mihitsy ho an'ireo mpitandro filaminana namantsika zanatsika raha ohatra ka misy siniam-bolo mandavy vosotra amin'izay fampandriana fahalemana ka mety hoe raha heverina tokony haron'olona dia mety miteraka fanafotolana na hoe engane tsisy zany hoe mety sanatria sao dia misy lafinerisitra indray mitranga amin'ny vahoaka fa mety tanatin'ny fanatanterahana ny asa le izy. Ny fitondrana zava-maranitra raha ny lalàna izay mbola manan-kery mbola tsy miova dia na ny fitondrana ny antsoina hoe arme blanche dia tokony azona lalana amin'ny solon-tena-panjakana na préfet io raha mireny vohatry ny faritra na lehibe amin'ny district amin'ny district manodidina ny préfecture. Ny fitondrana basy moa dia iny tena mazava tena efa fanao ary na ny olona any ambanivohitra efa mahalala an'izany fa misy ilay antsoina hoe autorisation de port de tension ny anankiray ahafahana mitazona fa ny anankiray ahafahana mampiasa
dia le kolotsaina ty amintsika sy ny fomba fanaon'ny olona mety kolom-piaina fa tsy kolotsaina loatra ngamba hoe mandeha eny an-tsena dia milanja famaky mitondra lefona mitondra antsy fibara efa fomba l'izy anaty fiarahamonina fara ny tokony ho izy a dia tsy azo atao zay ary amin'ny tourné zay ataonay dia manentana an'izany foana anatin'ny trangana tsy fandrimpahalemana moa dia indraindray ny olona mieritreritra ho fiarovana ny ainina izy fa tsotra kely aloha manao taratasy dia mametraka fangatana dia iny zany mba atao any antsinana ny foana azo fotokopiana l'izy ary zay ny teneniko na io karapanolo io azo fotokopiana dia legalizena raha matahotra hoe ho very ny hoe olona tsy manan-karatra mety tsy azo saina eritreretina satria nisy reny natao hoe hetsika faobe na nomezana karapanandrom-pirenena reny dia everina zany ny olona tonga taona akoatrany hoe tanora zay vao tonga taona dia everina tokony efa manana karatra taona dia antso ny atao zany satria sarotra koa ny manavaka hoe iza ny tsara iza ny ratsy mamonjy taxi brosy ekena fa ahoana moa zany tena afantaran'le mpitandro filaminana zay anatin'le fanaovana an'le fisafona na patro hoe ty olona ratsy ana ty rehefa misavatra indray ahitana antsy any amin'le olona ahitana fitaovam-piadina le ataontsika hoe arme blanche fitaovam-piadina foana zany fa tsy hoe basy dia izay no anetana ka raha ohatra hoe nisy tranga veriko ndray tena hialana tsiny fa aloha mba jerena amin'ny fomba miabo le izy fijery miabo hoe mba hitandrona amin'ny fandrimpahalemana mety ianao voatotohana fa fanaovan'le mpitandro filaminana an'le izy ho amin'ny tombotsoan'ny dahobe atao fa zay ngamaka raha ohatra nisy zavatra dia ataontsika hoe tokotapaka le izy vilany tonginana dia zay tsy mety arentsika